raha ny Israely zany ny filoham-pirenena ny maraina teo kosa no nikadina tao amin'ny seranam-piaramanidina tao Toliara ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamato Roger sy ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta izay taria anisany tazana amin'izany ihany koa ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Ny fitsidiana ny hôpital Manarapenitra no nisatarana ny fotoana ka anisan'ny notsidian'ny délégation notarian'ny premier ministre any Dr Coly Roger sady ministry ny fahasalamana ny imagerie médicale izay toerana fanaovana ny scanner. Raha antefantatra dia mitetina 4,00 sy 4,00 ariary hatramin'ny 3,00 sy 2,3 ariary ny tetibidin'ny fanaovana scanner ka hatramin'izay nisokafan'ny hôpital Manarapenitra teto Toliara ny volana Jolay 2024 dia manodidina ny 100 eo nefa nandalo ity scanner ity ary ny ankamaroany dia hitarafana ny fandrapahany lalandrany ato avokoa. Nanamarika moa ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sady ministry ny fahasalamana fa miasa ihany ity hôpital ity nefa dia tsy ampy ny fitaovana. Azo atao fa hôpital fonctionnel ihany izy miasa nefa tsy ampy ny manahina scanner ary toerana mahay fa nametraka fantanina tsy ny hôpital Manarapenitra ihany koa fa ny hôpital ben'ny Toliara dia notsidiany. Ireo hôpital roa ireo raha ny fantatro dia miara-miasa akaiky fa tsy mifaninana kosa satria dia mifameno ireo tolotra misy ao aminy.